Izay no mahakasika ny fanadihadiana iny fa lafim-baovao hafa indray kosa satrateky ny ministera misana ny fanajariana ny tany androany tolakandro ny mpanotra tany eny amin'ny lalam-baovao eny amin'ny faritra Baipasy iny. Nisy arak'izany ny vidinana teny an-toerana nataony jeneraly ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana izy koa arak'izany ny famaizana noho ity raharaha ity. Famitelon'izao no efa norarahana ary efa nandefasana fampitandremana ireo mpanototra tany eo amin'ny faritra Baipasy iny, saingy izao mbola manao ny asa voararany didy manan-kery izao ihany ny sasany. Trateky ny mpiasa ministera-panjakana misana mitetika asan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary mifampitaovana ireo sarety mitatitra tany amin'ny toerana iny. Saingy raha nidina teny ny tompona andraikitra dia tsy fantatra hatreto ny tompon'ity tany ity. Misy arak'izany ny fepetra izay tsy maintsy ho raisiny avy amin'ny fanajariana ny tany manoloana izao toe-javatra izao. Midina aty mihitsy moa zany mahatalitsakany fanajariana ny tany ny antson'ny commune teo anatin'izay ny telo mbola tsy tonga ny commune Tanarivo renivohitra izay tokony reny andraikitra satria raha ny lalàna amin'izao misasana izy maka hoe mivaikitra forera ny sarety manao an'izy fa andraikiny zay ny constatation natao hoe fanjakana efa mandany andraikiny efa natao ny fandrodana rehetra izay nanelingelina tamin'ny lalany Baipasy Gadievo dia tsy tolerena intsony izany ataotry izao. Io zany resahantsika hoe na iza ny tompony satria rehefa tantiana iza ny tompony ilay izy dia miafina ao ambadiky ilay mpanototra ilay tompony. Rehefa izay tsika teo avoakatsika eo amin'ny fananatany zany ny titran'ny zava-tompy poitra ny marina izy ny tompony doit afficher antsika amin'ny télé izy ny tompony zany satria rehefa tsy miafina ao anatin'ilay mpanototra izy ao anatin'izay fa fantatra fa misy lalàna tsy maintsy hajaina fa ny fanjakana dia tsy maintsy mampiatra ny lalàna aloha anatin'izay ary ampiarina ho an'rehetrarehetra zany fa tsy asiana tobosiala fa rehefa narodana ny sasany tokony toizana zay amin'ny lafin'ny Baipasy ty. Fepetra moa zany ny apipa etsy misy an'ilay hoe police de remblai zany manara-masony izay fanotofana zay izy fa raha araky ny fipetraky ny lalàna amin'izao fotoan'izao azo atao ny sazy manala azy mamerina ny toerana misy an'eta amin'ny toerana nisy azy voalohany misy manala ny fahitana tsaratsara angamba no atao dia misy olona aloha ty lalana ity misy olona amin'ny dozera angamba hoe tapahana mihitsy aloha satria tsy manana autorisation manao an'izany izy anatin'io dia aloha hitovy amin'ny rehetrarehetra ihany lalàna natao amin'ny rehetrarehetra dia manatofisika anatin'izay. Marina fa anisan'ny mahatonga ny fahasimban'ny fikorian'ny rano mivoaka amin'ireny tatatra ireny ny fanotofana tany tsy nahazoana lalana. Hatreto dia mbola voarara ny fanotofana tany eto an-drenivohitra sy ny manodidina.